Nefa ty machine ity zay machine lafo be tsy zakany courant misy courant forte dia indraindray zany zay rehefa manao an'ity dia maka renfort fa tena hoe groupe lehibe matanjaka dia atambatra ato ny ankizy rehetra dia vitena ato ny professeur rehetra anamafy kely moa le teny teo fa iny mola ho avy ny fotoana moyen interne folo zay tato za sisa ny mpampianatra ato ary za hoe viditra retirety dia namako anakomoa no mainka dia zay zany mba hoe ampitaina fa efa nanakataka interinefatra zay fa ho avy any angamba solony dia zay ny ato misy président avisité sika natao fitaovana to tena tena misarabetsaka fa nazaikanao hoe tony zany fiarahana am'le précision rehetra ny anaty conduite any hoe fa maninona misy coup de bélier maninona mivaky ny conduite ny Jirama fa maninona tsy tonga ny rano dia azonay testé daholo ny kamalombe izy tia moa zany zao tena nofinofo mpianatra izy ina tsy hoe multi-usage zany hoe raha misy raha ny rano dia ampiasaina amin'ny rehetrarehetra izy tomoanana izy aloha anaovana ngofo dia ngofo tsy mihinana rano mampiodina turbine fotsiny rehefa miodina turbine dia mahazo ngofo tsika azo amena ngovo ny tanàna fa le rano verina avao anaty turbine mandeha anaty canalisation pompena indray izy hosotronin'ny olona ty zany misy système de pompage dia aty koa izy pompena anaovana agriculture zay ny tena vocation zay polytechnia manolotra ho an'ny agronome manolotra ho an'ny social aménagement territoire teknika rehetrarehetra famatsiana rano sy fandadiovana ny rano ary ny tantanana ny rano manotora teo tia ny tena nofinay ary io vitanay ato daholo ny fahalalana sy ny visite terrain fa le mety manana le mampianatra ny ankizy le reny tsy ampy le rano zany tsy maintsy mandeha rano be vo miodina ary io tena énergie faran'izay fa nefa mahazo tombony amin'io daholo ny akamoron'ny polytechnique eto zany mitambatra ny tena olana fa any ny laboratoire génie chimique zao mila rano laboratoire ny hafa rehetrarehetra any fa dia zay no nafaly anay tena hoe faliny zay teo inona ny tena mahory ohatrohatr'izao zany maholo ny fampianarana tsy ampy mpampianatra fitaovana tsy afaka mihodina dia fahalalana nananay tsy miambo zay fa mba anarana zao mpianatra zao voninahitra eran-tany io eran-tany anay za mitalona zany manam-pahaizana amin'ny malagasy fa tsika ny tsy mahay mampiasa anazy fa sous-exploité ny intellectuel eto amintsika zay izy président alkamidina ohatr'izao tsika dia sady mivoaka any anatsika fa topazanao mahazo kely any hoe eto moa zany raha miteny anao hoe andekaleka zao no modèle réduit ty zany turbine azahoana l'énergie anma hoe mampiodina anazy pour le moment zany zay no manosika le rano aloha fa raha ny tena izy ty turbine ty anokatra ny énergie to zany le karazana centrale mitanao any dekaleka fa ny fampianarana momba an'io na ny rendement na ny fonctionnement zata raha io zany tena miodina tsisy délestage zany mihitsy satria feno le rano dia eo zany le fahalalan'le izy zao dia indraindray mba entina voyage d'étude ihany rehefa mba ame directeur autorisation zay zay iny zao no tontolo iainana anisan'ny narana beako mihitsy zany tontolo iainana hoe ahoana ny fitsoina azy moa hoe responsabilité sociale ny entreprise dia le anankiray le hoe paiement service écosystémique hoe raha misy an'io tontolo iainana io manome anao rano sy rivotra madio inona raha mitambona taberina ndraikitra metika azy dia zay zany hoe faritra voary ohatra aire protégé ny fikolokoloana ny tontolo iainana inona moa ty ny sahandrika fanadiovana io moa ny tenendrareo rehefa tsy mandoto dia efa manadio zay kanefa raha va manandoto ny ranony kiopitsika dia efa tsy afaka mipompentsony zay ny farantsana farantsana nefa zao mandota 5 mégawatt ohatrohatr'izay zany mifampiankina daholo reo zay président fa dia eto zay mba jerozareo nitaizandreo nameno sakafo sy rano ary ry fanevareo ka raha tsisy fahalalana azy tsisy dia sotra betsaka mihitsy tena voninahitra reo ny fahalalana re nosole groupe fanefasana jiro tsika Jerenono zivela povrehatra dia misaotisaoty daholo le compteur kelina eo zay zao vavy namoaka mpianatra mémoire fampanenanao sy président mandeha tongotra kely amty za de zany tsy mampatahotra zany mbola félicitation zanako
rehefa teteta zany eny rehefa hoe namanomangy nirekapotety Dia mo président zany tokony fampianarana ty aloha ny fanandalo atao mention de recommandation reny fondrovalao fampianarana reny mention bâtiment mention isan-karazany dia eo moa zany efa antsika dia antsika zany fa hoe ireo moa zany zava-misy zany fa antsika ezahana amboarina izay tratra fa raha mifaniriana moa zany dia hoe renovelena mihitsy zany satria zany ohatrany karazana tôtaly atao amin'ilay mihitsy fa raha izany ary mahazo loka maro ny tanatapity tena fa manamera-tany amina resaka mobilisation koa teo zao tsika discipline anakory zany tsika voalohany tamin'ilay anazy discipline anakory resaka resesy Claude Campotine dia fahany mpianatra ty amin'esy fa fantatrao ihany fa tsika mambolavola olona fiary mihitsy fa afaka tsaratsara kokoa le zany rehefa hoe mba tena le conduite taloha dia amboarina kely izy aloha tiptop fanoharana tanan'io ohatrany lalanja rehefa najinika kely reny tapatapaka dia lasa le fidilandilana faran'izay re rangeza be moa ny tapaka antony resany tonga tena izy zany tena bord be zany tena 40 litres par heure 40 litres par heure natao essai izy 10 minutes tonga 10 litres 250 kVA dia tena hoe tsy vahaolana angamba fanotiny toerana zany aux environs 1 méga zany avoakan'ireo dia ireo zany mbola ataontsika hoe mbola misaoty any ireo zany rehefa tena amin'le heure de pointe ny mpianatra amin'ny fito hariva reny zany amin'iny ny mpianatra ny tena mianatra sy mahandro sakafo résistance daholo zany a dia zay koa zany mila jerevantsika ihany hoe le hoe solution hoe anampiana anazy moa zany dia le hoe groupe zany dia le groupe zany tena énergie voaloatra zany avy amin'ny ministère zany le izy ny fournisseur ny orinasy tena don mihitsy tonga teo ny Madagasikara hoe aka groupe fa ny hoe aleo rehefa milamindamina situation fa hoe l'équipe zany mbola tsy vita budget-ny président ex président fa tsy nalohany le izy dia miaraka amin'ny camion taraiky eto mieritreretina hoe ho secours zany izy io ho secours le jirama rehefa tsy mandeha le jirama fa nefa le izy le amin'le resaka le gasoil ampiasaina aminy tena mananina io mihitsy ny problème atsika amin'ny jirama erefa Madagasikara dia politra dia efa lafo ny consommation ny bevadea dia lasa manao fantaperte koa ny jirama zay a ty bevade loatra ny vidiny finina fa tsy afaka ho ampiakarina zay afaka problème efa hita amizay fa hita ity zany fotony mihitsy hoe ohatr'izay na efa mpianatra tsy rehefa navaolana amin'ny lalana fa tsy
Mampezandratsika pri Sary ampianatra sy tsy pijery tena zava-misy. Misy koa fanzanahantany. Amin'ny tena marina ny potentiel hydroélectrique na ho alefatsy any Comore sy sasana fa natao hitrafy permika daholo le izy. Satria mainka hanao mikavary izy dia robota fa raha nitoa-drano ane lafo be ny infrastructure initiale. En fonctionnement izy tsisy vola loha ohatra ny hoe entretien turbine SSS. Izy lasa ny averany any daholo. Lasa marché ao an-tsena voaloha fa tsy ny résultat tsy misy frustré ihany le izy zay raha dia son message tanova foana fa dia notetika zay vita. Tokony hoe mpianatra malagasy tokony hoe lendalenda hitsanina fa tsy mpatezavoaka. Efa misy toerana ivisité bloc 25 hitanao fa maletrizin-dalàna le afitoaka kely zao dia misy étincelle kely. Ty koa zany misy solution temporaire ihany natokany mpahery citerne fenono dia mitsaka kely eny le izy solution très court terme mpahery zay le vitsy marainy zay koa tsy maintsy zay. Queste volete? Monsieur le Président, il a une parole à cette session de En général moa zany ny trano anankiray ohatr' izao any lehilahy anankenina ilay trano dia ho an'ny vehivavy anankefatra dia mahatonga anazy ilay hoe superposé anankiroa misy ilay olona ohatra hoe troisième année izy mijanona dia efa manomboka miasa sy ny ohatr'izany dia lasa miaina anankiroa ohatr'izao ilay superposé fa ho an'ny troisième année midina zany dia tena anakenina misy ilay trano ohatr'izao superposé anankitelo zany amin'izao trano angezan'izao trano angezan'izao trano zao. Jerevana moa zany fa ato ny directeur tsy maintsy zay teneniko hoe mbola tsy ho vita zao fa mbola moyen terme zany na long terme koa ary na fanampiana infrastructure jerevantsika arak'izay iny moa efa teninay foana hoe ty zavatra ty moa zany mampirefabriquer anazy efa
angamba fahalalana azy a mety tsy androny hoe fanatsarana tsony fa tena hoe soloana mihitsy zany le izy ohatra misy ato zao efa misy bâtiment anankiray efa manatana mbo nijanona tsy firy taona teo sy nitoetsoa le izy ka anisan'ny manana azy nareny hitantsika zao reny installation électrique fa raha vasa tokony hoe mba technicien tsika mba ampanarahana ny sisiny mba fonosana kely zavatra tsotra ohatr'izay ampanarahana sisiny dia mba mipetraka tsara izy fa tsy atao mandehandeha io anisan'ny mahatonga tsika zany hoe mpianatra tsika intellectuel mahay manana fahaiza-manao zavatra tsotra ohatr'izany aloha dia mba te misy endriny kely tsy hoe raha io ny ananantsika dia io ny tsy maintsy ampiasaina mipetrahantsika aloha dia mba atao zay mahatsaratsara anazy fa tsy hoe eto prise dia eto intellectuel dia tonga indray dia entina akaiky mifandrinaka fa sady matory ihany manao ohatr'izao zay zavatra zay le toetsaina mila hovaina zany amilay manazavatra mba mila manana zavatra hoe miaina amin'ny zavatra tsara ianao ihany aloha manatsara ny toerana iainanao dia vo tonga ho azy ny mpanampy afaka mijery hoe zao ny tokony atao zay angambany surtout hitanao misana vavy tsy penatay efa mikambana indrindra ny sanakaramboa voararaka ambano any dia vera ny ato ambano fantatongeo efa bakaty fitiny eo ambony dia rena ny ato ambano satria ao ambony koa mbola toilette any mampitovy amin'ny fity izao anakizy firy ty any bâtiment am'ty bloc rehetra am'ty ambany ty nilany avy aty fa nilany avy ary ato dia le ato zao jerenao regny aloha anao fisoara tolisika fa efa inanao ve io tokony tari anao efa nanomanana tari anao efa nanomanana tari le tatsony to aty mbola pira hita mihitsy hoe reo mitaty reo le merde va vamos tirar
akoatran'ity ity a tena olana be dia be ny orinasanazy vao dia manjavona dia le mpiasa ao zao mbola teny mihitsy maly hoe aizany karamanay noentiny taony karaman'zareo zareo dia hoe hoentiko dia eo anareo mihitsy no miresaka an'izany dia efa tamin'izay deuxième année nalefa zao zay cinquième année mbola tsy vita ihany milliard zay zany tsy ady fa hoe ay zany tsy fantatra zay zany na sia tsy mahavary zay na sia tsy zamy zany dia avary ianao zany anisan'ny ingénieur ao ministère ingénieur ao ministère manaramaso eny hitantsika ity dia teo ny tika rehetrarehetra zay tena hoe miandrona manitsangana tsara dia voray anisan'ny zava-tena atao priorité zany cadre fianatra tsy arakaraky ny zavatra hoe ahoana ny azo atao dia ahoana ny fanamboarana anazy akana lesiny teo ny fanohizana anazy hoe ahoana tsy avela ho simba fotsiny maty-monika eo fa tokony hitovizana zay ny zaza ilaina ok Rija ve ao Rija tsy vita niaraka amintsika ety ay efa eto ianao ahoana Fatele cose, conseguenze perché adoro. Non sei, non sei.
mila mandeha aty zao fa ety dia efa mahita essai de bon courage Miarabanao andriamatoa tonga ety aminay ety amin'ny sekoly ambony polyteknika. Ny antodiantsika androany moa zany dia fitafana hitafa amin'ireo mpianatra izy ary efa nitsidika ny toeram-pianarana izay toeram-pianarana sy toeram-ponenana misy atsika mpianatra ary koa hijery ny fototra-avitrasa izay napetraka ity izay forage ho an'ny rano ity izay amamy akany ny olana misy iainantsika ety. Noho izany dia isy fiandrasam-pitenenana maromaro vitsivitsy izay trano eto
izay andrasa fitenenan'ny directeur en polytechnique aloha avy eo ny filohan'ny mpianatra ary ny mamarana azy dia ny filoham-panjakana koa manasanao monsieur le directeur mba handray ny fitenenany azafady. Présidence de la refondation de la République de Madagascar. Andriamatoa secrétaire général du ministère du fampianarana ambaratonga ambony sy fikarohana ara-tsansa. Andriamatoa bentanàna ny lakamisy telo arivo mpampianatra namana ny président du FFPA ny mpianatra zanaka rehetra sy itsika rehetra izay tonga eo dia lahatsika sy tonga voalohateny aloha dia mialatsindra mandray fitenenana eto fa ny tenony raha tsy nomena dia mahajoko fa raha omena kosa dia mahasolanga fa no fandaminana sy no miandraikitra ihany no andraisako ny fitenenana eto dia ho raisiko amparitretena ny fitenenana. Voalohateny Andriamatoa filoha dia miarahaba manokana anao mitsidika ny école supérieure polytechnique an'Antananarivo misaotra betsaka amin'ny fitsidiana satria no safidianao voalohany izahay amin'izao fitsidiana izao. Ho antsika izay mbola tsy mahafantatra moa zany dia izy no colonel Ratanarivo co-président de la présidence de la refondation de la République de Madagascar. Sotra betsaka indrindra amin'ny famanginana ety ary misy faresaka ny fampiresahana taminy miaraka tamin'ny tompona andraikitra rehetra teto amin'ny polytechnique teo ny arahana tamin'ny filohan'ny FMPA, directeur ny Espagne, SG, ny ministère, ny tao amin'ny croix sy ireo olona maro ny fampiresaka taminy teo dia isorana betsaka ny fifanankalozan-kevitra sy ny fifampiresahana tamin'ny kitsoko tsy ho averiko eto daholo angamba ny resaka ny fampiresahana fa voaresaka daholo ny ataontsika hoe olana rehetra ety amin'ny sekoly ambony polytechnique an'Antananarivo indrindra ny eo amin'ny ara-pitaovana any amin'ny mpianatra ny jiro sy rano ny trano fonenana eo amin'ny ry fampianarana ny resaka mpampianatra ora complémentaire ny bourse ary efa na resahana tamy dia efa voaray amin'ny mpitondra antsika le izy dia efa nampanantena vaolana izy misy ny vaolana ataontsika hoe court terme dia misy ny moyen terme dia misy ny long terme dia ny teninay Andriamatoa filoha dia miraro sosiny tsara ho an'ny mpitondra vaovao dia manantena izay entanterahandreo ny resaka ny fampiresahantsika teo zareo moa zany dia mbola maro ny asa atreny mbola betsaka ny dialehany dia izay no entiko ametrahana ny amarana ny teniko miraro sosiny tsara ho an'ny mpitondra vaovao ary elavelona ny école supérieure polytechnique an'Antananarivo. Monsieur le directeur, tamin'izay fandraisam-pitenenana fohy izay satsika dia handray ny filohan'ny mpianatra Monsieur Faneva. Ie, ny anahy moa zany tsy dia teny lavabe miarahaba ny Andriamatoa filoha tonga nanantona anay mpianatra ety, miarahaba ny ekipa rehetra koa fa efa voatonony monsieur le directeur reo rehetrarehetra ary miarahaba antsika mpianatra rehetra ihany koa. Ie, efa nisy ny dinidinika ny anykeo ny resahana ny rehetrarehetra makasika ny problème rehetra dia efa handra fitenenana ihany koa ny filohan'ny république rehefa avy eo ny ampatsahivina ihany moa zany fa ny antony tolomantsika dia ny jiro ny rano dia ny rehetrarehetra zany ny sécurité sy ny fampianarana ary indrindra ny bourse. Ie, misy tompona andraikitra daholo zay rehetra zay ary hanazava zareo aiza ho aiza ny bourse inona ny vahaolana vonjomaika ho raisina amin'izao situation zao makasika ny jiro sy ny rano sy ny sécurité dia zay ihany angamba dia sotra tompo.
Izao isika dia andray am-panajana filoham-panjakana kolonel Rampanahivo andray fitenenana. Andriamato sekretera général ny fampianarana ambony, Andriamato talian'ny USPA, Andriamato dia tanànan'ny Alakamisy, ianareo manamboninahitra rehetra araky ny toerana sy ny rady isanareo tsirairay avy manaraka ny any feno, ny président mpianatra ary ny tena tsy kely fa farany ngeza indrindra ianareo mpampianatra mpamolavola eto amin'ny polytechnique Vodivorona, tompo kilasy tompo vavy. Ny raha tsika nahita ny zava-nisy teto amin'ny firenena izay niainga tanteraka tamin'ny fitakiana ny zo fototry ny maha olona dia ny jiro sy rano. Anisan'ny tolona tamin'izany nareo ary anisan'ny tarika mihitsy ary izay ny antony nidinanay nifotony androany hity amin'ny polytechnique ny voalohany. Tongeto ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mijoro ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-panjakana filohan'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny colonel Andrianirina Mikael izay soloko tena eto. Tonga amaly avy hatrany ary amaly mivantana ny etaetany tsirairay mikasika ny fahorian'ny mpianatry ny Vodivorona. Ny rano no resahantsika voaloha izay raha tsika mahita io efa hitatsika io ny fanombohana anazy izay mariako eto fa fiarah-miasa sy fanomezan-tanana avy amin'ny mpandraharaha tsy miankina 100% omenantsika mpianatra etỳ Vodivorona izy io. Izay hotonaniko manokana eto monsieur Balola angaviana hitsangana eto alora eo izy azafady. Anisan'ny mpianatra teto izy manana tamberina ndraikitra eto amintsika izy ary vonona izy ankehitriny anao an'io projet io tsy eto Vodivorona reny fa amin'ny université rehetra manerana ny nosy. Tehaka mafy be ho anazy ary efa manomboka ny asa ny fanarahana teo ary noresahana fa afaka ray volana dia afaka misitraka ny rano sady ny mpianatry ny polytechnique. Manarak'izay eto dia manao antsoavo ho an'ny mpandraharaha rehetra eto Madagasikara zany hifanampy hifanomey-tanana hanova toe-tsaina mba ho ao anatin'le fanavaozana tokoa tsika isy zavatra miantraika avy hatrany amin'ny fiainan'ny malagasy rehetra, amin'ny fiainan'ny tanora izay ho avin'ny firenena, nareo mpianatra izay anisan'ny ho avin'ny firenena mba hampandroso an'le Madagasikara tsika sy ny tanindrazantsika. Ny zavatra tiako apetraka manarak'izay dia mikasika antsika tanora mpianatra. Ny voalohany indrindra fanavaozana no ataontsika izao. Ny avoazina amin'izany dia ny toe-tsaintsika tsirairay avy. Tazomo ny fahendreny efa anananareo ary manentana anareo zahay hanaja ny fananana iombonana, hanaja ny fototra afidrasa efa misy izay hitanay nandehandeha tany rehetrarehetra tany teo fa ao anatin'ny fitotsinitsika na ny rano very fotsiny na ny tuyau mipetraka izay hanentanana antsika rehetra anao amin'izay. Tiako asongadina kely dia tay farany majinika indrindra hita teo io aloha ny tranontsika eo, io ny fonenantsika. Ny installation électrique ao anatiny ao tonga rakoto androany dia manao zay tiany, tonga raha be rapitso dia manao zay tiany. Ianareo ihany dia afaka, nareo manam-pahaizana, manam-pahalalana, manana fahaiza-manao. Reny fily reny raha mpanarahana ny sisiny dia mba sina hoe eto ny prise efa manana endrika le tranontsika, fa tsy hoe eto dia milatsaka eto dia eo dia eto ny fanandrifa ny fandrinako. Metsika izao fa izay ny zava-misy hitanay sur terrain eo ny tiako tenenina hoe isika aloha no mametraka ny toerantsika eo amintsika, manatsara ny zavatra azontsika atao eo amintsika dia manampy ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny colonel Mika
dia vitatsika ny zavatra hoe misy zavatra tsara azo raisina. Ny zavatra atao manaraka rano no atonga fa tsy rano ihany zany no andehanany fitondram-panjakana ity efa nidiniana teo. Misy zavatra iarahana miasa amin'ny tanora, iarahana miasa amintsika rehetrarehetra izay hodiniana miandalana ny fanaovana anazy ao anatin'ny foezaka. Dia hita hoe inona ny fivoaran'ny zavatra atao ao anatin'ny fandiniana an'izay tsika ny resaka jiro a, resaka sanitaire surtout izay hita teo a. Zay zany aloha no anatin'ny foezaka azo atao a, dia zahantsika hovaliana avy hatrany. Eto zany dia hita ihany koa ny fahasahiranana any amin'ny toeram-pianarana. Raha nanao vizity manokana tary amin'ny hydraulique izay teo a, manana fitaovana tsara tsika nefa no tsy fahampiny jiro a, tsy fahampiny tension a, dia tsy afaka miasa le izy araka ny lazain'ny tompony andraikitra teo. Hoe zahana ho jereny izay. Isika eto a tsy manao démagogie, tsy miteniteny fahatany mandainga. Ohatran'ny teo aloha ho ataontsika ity nefa tsy vita. Izay hitantsika fa eo zany tamin'ny 2022 natomboka io a, mbola tsy vita zao 3 taona mahery. Ny zavatra lazaiko eto zany a, zavatra tokony ho vitatsika izay angatahana sy anentanana fandraisan-tanantsika rehetrarehetra, dia lazaiko hoe tokony ho vitatsika zany zavatra zany a eo ataontsika. Mankasitraka tanteraka an'ireo mpampianatra, mankasitraka ny mpiara-miasa rehetra, mankasitraka an'ireo mpandraharaha amin'ny fandraisana tana sy ny fanomezan-tanana amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ary indrindra tena mankasitraka an'ireo mpampianatra izay efa vitsikely manao ny haingon-tsoro-zavatra ho antsika mpianatra, ary manentana antsika mpianatra rehefa avy eo a ahay a andray an'izay fahaizan'izay a ary hiasa ho an-tanindrazantsika. Mankasitraka tompoko lahy, saotra tompoko vavy. Mpanjakana kolonel Kapanarivo nandalo tetsy aminay tetsy amin'ny sekoly ambony polyteknika. Mankasitraka tsika rehetra koa izay nanatrika sy nihaino hatramin'ny farany ny fanazaram-pitenenana teto. Izao isika dia hitsitsika foto-drafitrasa forage natao itsy amin'ny manitsy. Misy faniry ny filoham-panjakana moa zany hoe sao dia mba hisy fantaniana anankiray avy aminareo mpianatra izay olona anankiray nangatahana azafady androsoty teny. Ia, misaotra moa zany na amin'ny fitenenana araka nefa entsika takin'ny ankizy teo a, dia zaho moa zany juste solitena fotsiny a hoe manahoana ny mahakasika ny bourse 3 mois zay a efa tokony rasinay a. Dia ny ankoatran'ny bourse io koa a, dia mbola misy problème miresaka réclamation a, dia manahoana sy manahoana kay mahakasika an'izay azafady misaotra indrindra. Efa fantatra zay ny problème voalohany amin'ny mpianatra. Efa mpianatra koa ny tena taloha mahafantatra an'izay. Ny amaliko an'izay a, tsotra fotsiny, manana tompony andraikitsy tika. Izao ao anatin'ny fananganana ny gouvernement. Mitsangana eo ny gouvernement anisan'ny priorité ny gouvernement, sady défi apetraky ny gouvernement ny fijerena mba tsy ho zay foana ny olan'ny mpianatra. Ngambany zany miandro ny gouvernement hitsanganytsika feno ny considérant rehetrarehetra ao anatin'le izy izay efa andalana ho azonareo ny bourse.
avy aloha zany le famoakan'le piscine ny anarany io misy tavana amin'le thème de rotation dia misy ao anatin'ny piscine dia lasa avoaka ny ato dia sotomile fontaboza izy ampakaarina grota zay donc zany aty manao évacuation le kitrina le ranotany foana zany tapitra aty dia ampina pisy zay zany le izy atany amin'ny profondeur farany dia zany prévu pour 75 mètres zany misy lavaky izy zany zavaky entre 3 mètres zay tapitra io antina ndraiky misy plus 3 mètres manaraka le tapitra io zany misy plus manaraka dia raha vao mbola vato amizay zany izy dia manao alésage kely aloha dia mametaka pivaty ray dia anotan'izay zay marike fonde zay zany satria any anatin'le vato fracture no akapiky an'le rano zany